Ny fampifanarahana ny paikady momba ny fampandrosoana sy ny fikorontanan'ny toetr'andro no hahafahana manalefaka ny voka-dratsin'ny fikorontanan'ny toetr'andro. Etsy andanin'izay Aompana betsaka amin'ireo tanora ny fanentanana amin'izany sy noho izy ireo afaka mitondra hafatra ho an'ny fiaraha-monina sady ihany koa hitantana atsoatsy. Entina analefahana ny fiantraikan'ny fikorontanan'ny toetr'andro dia ilaina ny fampifanarahana izay fisehoan'ny fikorontanan'ny toetr'andro izay amin'ny paikady fampandrosoana. Anjaran'ny foiben'ny famantarana ny toetr'andro araka izany ny manome fitaovana ahafahan'ny rosehatra isan-tsokajiny voakasika manao izay fampifanarahana izay raha tsy laza fa tsy ny eo amin'ny sehatra fambolena sy ny fahasalamantsika. Ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2020 mantsy no nahitana fa efa miaina ny voka-dratsin'ny fikorontanan'ny toetr'andro isika eto Madagasikara. Eo anatin'ny 20 taona 10 taona ho avy ny fiaingan'ny cyclone io dia niakatra amin'ny varatra. Avany avaratra foana izany amin'izay izay hoan'ny fitsotra fanjakana izay dia tokony hoe inona no paikady atao any avaratra ka tsy maintsy jerena izay toetr'andro izay. Ohatra hoe raha anamboatritsika fotodrafitrasa any avaratra dia tokony hijery sahazy afaka 20 taona raha eritreretika faritra 20 taona inona izany ny foto-zavatra tokony hapetraka any ahatanty amin'izay fiakarany cyclone any avaratra izay. Mahafantatsika hoe ena ny tokorana tsy dia tena hoe eny izy eto Madagasikara fa ny fotoana ilan-tsafy no ny foy dikan'izay a mia mahery vaika ilay orana ho avy. Rehefa tonga amintsika antsaka hoe isaky ny misy orana dia ohatran'ny mahery vaika izany foana izy manomboka makany tsikelikely izany ohatra raikina izany ireo ary zay tokony hoe document anankiray hoentina manao ny stratégie de développement eto Madagasikara ny document samy. Manomboka izao dia ampifandraisana anjara amin'ny fanalefahana ny vokatry ny fikorontanan'ny toetr'andro ny tanora ary misy aza ny fiaraha-miasa ministeran'ny asa sy ny azavavety ary ny toetr'andro sy ny sampandrara rejionaly ny fampianarana mba hamolavolana ireo tanora amin'izay fanalefahana ny vokatry ny fikorontanan'ny toetr'andro izay. Manatsara amin'izay satria raha malala fa ny tanora mba fitenay azy hoe messager de fizécouter ireo manomboka amin'ny ankizy majinika ka hatrany amin'ny lehibe elona ny tenin'ireo rehefa azo ny zavatra tokony ataony dia hainy ny manentany amin'ny fiaraha-monina sy manodidina aminy momba an'izay fiadiana ny fiovaovan'ny toetr'andro. Mandritra ny roa andro dia misy ny atrik'asa tanterahana eto amin'ny Aompana ary lohahevitra songadina amin'izany moa ny fampandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fanalefahana ny fiantraikan'ny fikorontanan'ny toetr'andro. Tanjona amin'ny atrik'asa ihany koa ny famolavolana paikady momba ny fampandrosoana izay ampifanarahana amin'ny fanalefahana ny fiantraikan'ny toetr'andro. Androany moa no fanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny toetr'andro.